mombanao manaraka ny fandarana météo amin'izao alatsinainy fiatomboan'ny herinandro izao. Raha ny atotan-kevitra hita aritsapa voangona nandritran'izay herinandro maromaro lasa izay nanomboka teo amin'ny fiatomboan'ny volana May ity dia azo lazaina ary voapofa tafiditra ao anatin'ny ririnitsika. Hopofon'izany ny fisian'ny erikerika aty amin'ny atotan'i Madagasikara sy ny orana malefaka amin'iny ilany atsinanany nosy iny. Mazava ho azy koa fa ny fidinan'ny maripana izay tena nahatsapana fidinana goavana nandritran'izay fotoana izay. Eo ihany koa ny fisian'ny andian-javona vao maraina ary iarahantsika mahatsapa angamba ny tokantrano any fa efa miafoy ny andro raha mitaha amin'ny alina. Vokatr'izay lasa aloha be zany ny ririnina raha mitaha amin'ny 3 taona lasa izay satria eo amin'ny fiatomboan'ny volana Jona na fiaran'ny volana May any no tena vanim-potoanan'ny ririnina mahazatra nefa tsika izao ao anatin'ny ririnina sahady. Izay ny mahakasika an'iny fa ny fironana ankapobeny amin'ity herinandro ity zany no asitsika resaka indray maina ny andro amin'ny ankapobeny. Fa ny any amin'ny alarobia sy lakamisy any misy ny fiakaran'ny alizay izay tsy dia tena tanjaka izy zany satria mijanona amin'ny ilany atsinanany nosy iny ihany ny orana miaraka aminy fa ny ety amin'ny ampovoantany saika andraona mitsitokotoko mety andraona be zay fa tsy dia hitana herika matevina loatra zany. Ny ambiny maina tanteraka ny andro amin'ny ankapobeny. Ny maripana voavinavina ao anatin'izay eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 24 degré ny ambony indrindra. Ny arotsakorana amin'iny ilany atsimon'nosy iny eritreretina tombanana isy ny faran'ny herinandro zany hoe isy orana talivana ranonkotroka zany any amin'ny fahatry toliara any ho an'ny faran'ny herinandro izay tombana lavitrezaka izay ka azo lazaina fa mbola ambany dia ambany ny taha ahafahana taha pitokisana amin'izay fisiany orana izay zany. Ny antony moa zany ny fandalovan'ny front na ny andian-drahona ao atsimon'ny Madagasikara ao. Raha mahakasika an'iny afatry ny sambrano indray dia na any amin'ny afatry ny Sofia dia hipetraka hatrany ny orana tandrivon-drahona izay toetrandro atao hoe mampiavaka azy manokana raha manisika izay satria mandritry ny herinandro dia saika ahitana an'izay ny faritry Sofia sy aty amin'ny manodidina ny nosy be aty indrindra ho an'ny takarivo. Ny ambiny kosa maina tanteraka ny toetrandrotsika. Tsy hisy aloha zany ny tranga goavana be na hoe ny phénomène extrême ho an'ny météo zany amin'ity herinandro ity zany hoe azo lasaina fa milamina na ny an-tanety zany na ny any an-dranomasina. Idirantsika amin'izay ny mety ho toetrandrotsika zany hoe ny mandrafitra azy amin'ny ankapobeny ho an'ny rapiso dia mitsioka malefaka tsy mari-toerana indraindray izay no mandrafitra azy any eto Madagasikara. Ny vokatr'izay toy izao sy toy izao ny toetrandrotsika zany ho an'ny rapiso. Rapiso maraina dia ahitantsika andian-drahona ny aty amin'ny ilany atsimon'ny Sofia sy aty amin'ny ilany atsimon'ny ilany andrefan'ny Diana ary ahitantsika orana malefaka ny aty amin'ny faritry Sava sy Analanjorofo. Isy andian-javona vao maraina ny atotany iray manontolo iny zany hoe aty amin'ny faritry Melaky, aty Betsiboka, Itasy, Vomolava, Vakinakaratra, Mitatra aty amin'ny faritry ny atsimo andrefana ary koa ny aty amin'ny faritry ny anosy aty ny morontsiraka moa tsy mahazo an'izay andian-javona izay. Rehefa misava izay dia hiverina mafana ny andro amin'ny ankapobeny. Ho an'ny rapiso tolakandro dia hibalika ny masoandro mifampita maro manerana ny nosy ankoatrany aty amin'ny ilany atsinanany titany aty zany hoe aty amin'ny ilany atsinanany Vakinakaratra sy aty ilany atsinanany faritany Fianarantsoa teo aloha. Isy orana tadrivon-drahona aty amin'ny manodidina ny faritry Sambrano, Ambilibe, Analalava ary nosy be iny ho an'ny rapiso tolakandro. Ny maripana voavinavina ho an'ny rapiso maraina dia ahitantsika ny ambany indrindra hatrany any amin'ny faritry Vakinakaratra satria dia tafidina hatrany amin'ny 7 degré Celsius izay ho an'ny rapiso. Ny morontsiraka mafana amin'ny ankapobeny satria eo amin'ny 12 degré ny tapany avaratra andrefana fa any Toliara any somary idina kely maripana ambany indrindra satria mahatratra hatrany amin'ny 19 degré izay ho an'ny rapiso ary torak'izay ihany koa ny aty amin'ny faritry ny Faradofay aty mahatratra 17 degré Celsius. Ny maripana ambony indrindra voavinavina ho an'ny rapiso any Analalava ny tanany laharana voalohany satria dia mbola ahitana hatrany amin'ny 5 degré Celsius izy ho an'ny rapiso. Ety amin'ny faritry ny ampovoantany kosa eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra voavinavina. Ireo tanan-dehibe ivelan'ny Madagasikara raha hitsidina amin'ireo abakabakin'ireo firenen'ireo ianao dia hibalika tanteraka ny masoandro any Paris, Johannesburg, anoratandrin-drahona ranonkotroka any Bangkok, andrahona be ny andro Milan ary mety ahitana orana tandrin-drahona izay any Nairobi.
Amin'ireo nosy manodidina ny Madagasikara kosa indray ibalika tanteraka ny masoandro any Maurice La Réunion, Seychelles sy Comore kosa ahitantsika orana tandrivon-taona mety tokotoko amin'ny ankapobeny. Zay indray ny masaka azona roso fa dia mirary soana ao hatrany anaraka ny afandarana météo. Veloma tompoko.